Izay no makasika an'iny fa sarotra ho an'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ny voarakitra ny lalam-panorenana ka nahatonga andresabe tao anatin'ny fanendrena ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement tafarany teo eo anatrehan'izany ary dia nanamafy ny tokony anovana ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Mitaky ny fanovana ny lalam-panorenana misy ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand PDS n'Antananarivo teo aloha. Nambara fa mitondra fahasahiranana trano ho an'ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana izay misy amin'izao fotoana izao. Sahirana ihany ny filoham-pirenena eo amin'ny fanenena eo amin'ny nanendrena ny Prime Ministre noho ny article-ny efatra amby dimampolo ary io no viravirain'ny mpanao politika tsy andraikena zany fanendrena ny Prime Ministre zany kanefa ny raharaham-pirenena tsy afaka miandry. Ny tena antony dia sotra ihany, ny lalàna fototra dia tsy natao ho an'ny président Rajaonary Mampianina, tsy natao ho an'ny firenena fa natao ho an'olon-kafa. Ka izay no mampivaralila ny fandehan'ny raharaham-pirenena amin'izany fampiasana an'izany lalàna fototra zany. Tsaratsara zany raha ohatra ka mijery na manolotra na manao fifidiana lalàna fototra vaovao mifanaraka amin'ny tadiavin'ny firenena fa tsy mifanaraka amin'izay tadiavina olon-tokana ohatran'izay misy foana teto amin'ity firenena ity. Any zany no tena miditra amin'izay fotoana izay ny atao hoe fanomezana ny fahefana ny vahoaka malagasy izay tena tompon'ny fahefana fa tsy hoe any avany ambony foana ho teny midina ho tanterahana foana fa tsy teny miakatra ifanarahana na ifampisarana. Tsy lalam-panorenana tokana fa roa na telo no tokony atolotra hisafidianana vahoaka hoy ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Mitsimpaka ny fandaniany teo anivon'ny antenimieram-pirenena lalàna momba ny sata manokana tanàn'Antananarivo ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand PDS n'Antananarivo teo aloha. Nambara mifatetika politika fotsiny fa tsy hampandroso io ravitra vaovao io. Inona moa ny idiran'ny député-ny Betroka sy Bekily ary Ambanja ny mikasika an'Antananarivo fa tsy saninona ny vahoaka an'Antananarivo ny anontaniana ahoana ny hevitrareo mikasika an'ity fanamboarana ny commune Antananarivo ity. Ny fieverana izay efa nieritreretina hatramin'izay aza dia nanakambanana an'ireo commune manodidina Antananarivo hiaraka amin'ny Antananarivo akambana ho atao hoe grand tana amin'izao indray hoe zarazarao anjakana toa ohatrany manahirana ny hevitra mihitsy ny fa tsy dia hampandroso loatra Antananarivo io fa aleo ihany ny teo aloha ary efa délégué de maire dia efa fahefana mpanantanteraka manakaiky ny vahoaka ary manaraka tsara amin'ny politika izay heveriny be an-tanàna nofidin'ny vahoaka an'Antananarivo hiperaka amin'izany atao hoe toerana mahabe an-tanàna azy hikarakara ny tanàna sy ny vahoaka ao anatiny. Mitaiky ihany koa ny hanomezana fahefana amin'ny vahoaka mikasika ny sata manokana hitantanana ny tantanana Antananarivo ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand.